Ao anatin'izay vaovao kulturaly izay ihany ny banky BMO ihany koa moa dia isan'ireo orinasa izay manohana ny lafiny ara-javakanto ka misy araka izany ara ny fifaninanana maka sary izay karakarainy amin'izao fotoana izao ka manomboka androany ara moa ny fisoratananarana ho amin'izany ary mifarana ny 7 ny volana martsa ho avy izao kosa mitatitra ny anjinjininy izay rotsirakodiny ireny sy mamy rasoanaivo. BMOI namany kanto sy namany mpanakanto tafiditra amin'ny andiany faharoa amin'ny hetsika fanohanana ny kanto sy ireo mpanakanto ny orinasa ankehitriny ka mikarakara ny fifaninanana sary. Nomena ny loha hevitra hoe rano ny fifaninanana ka sary entina maneho ny mahasaribidiny rano araka izany no andrasana amin'ireo mpifaninana. Afaka mandray anjara avokoa na ireo efa matihanina amin'ny fakana sary na ireo vao misandratra no manao izany. Satria ny Alliance Française rehetra eto an-toerana no miara-miasa akaiky amin'ny BMOI dia ho fifaninanana iraisam-paritra araka izany no tanterahiny. Mizaha dingana telo lehibe zany ny BMOI amin'ny Bezara. Ny dingana voalohany dia ny fisoratananarana izay manomboka androany ka hatramin'ny 20 mars ho avy izao. Dia ny dingana faharoa dia ny fampirantiana sy fifaninanana isam-paritra izay atao eny amin'ny Alliance Française izay mpiara-miombonantoka amin'ny BMOI manerana ny nosy. Ny mahasuivo Alliance Française mety ahitana BMOI amin'ny Bezara dia eto Antananarivo, any Majunga, any Diego, any Antsirabe, any Nosbe, Sambava ary Tamatavy. Ny fisoratananarana afaka manantona ny mahasuivo Alliance Française maka ny taratasy fandraisana anjara dia aterina miaraka amin'ny sary izay andraisana anjara eny amin'ny Alliance Française ihany. Aranty eny amin'ireo Alliance Française manerana ny nosy araka izany ireo sarin'ny mpifaninana ary isy ny fifantenana ireo sary tsara indrindra ka entina hiakatra eto Antananarivo ireo sary tsara ireo ary ireo indray no aranty ka ho fantenana fanindrony izay mendrika indrindra ka azon'ny loka. Efatra ny fangasitrahana ho azo araka izany dia ny loka sangana ho an'ny matihanina mendrika indrindra, ny loka fanantenana ho an'ny mpanakanto vao misondrotra mendrika indrindra ary ny loka safidin'ny mpitsara sy ny loka safidin'ny mpitsidika. Fahazondalana ahazo fampirantiana amin'ny toerana lehibe iray eto Andrenivohitra ny loka voalohany.